Klasy tovovavy dia faly miraba atsika isa tokatrano ray. Izahay amin'ity atoandro ity, araky ny efa nambara tamintsika, araky ny fangatahan'ny besin'ny maro ihany koa zany dia miverina amintsika isa tokatrano ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS Fahitalavitra sy radio ary ny radio Mata. Satria moa zany ao anatin'ny fotoana hilana ny vaovao, ny fanadihadiana, ny fanentanana ary ireo andeha ataontsika hoe fampahafantarana zany isika amin'izao fotoana izao izay tena ao anatin'ny fiatrehana ny fifidianana tanteraka, satria ny fifidianana moa zany izay resan'izay dia hoe processus io zotra io dia fotoana mialohan'ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Dia nangataka tsika efa ela mihitsy ny amin'ny hoe avereny ny fandarana miara-manonja fa misy zavatra maro ihany koa e tokony ho resany ankoatra ny fifidianana ny raharaham-pirenena, satria tena mafy be ny raharaha ara-tsosialy koa amin'izao fotoana izao ary mafy be ihany koa ny raharaha ara-toe-karena ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Dia ireny rehetrarehetra reny tsy maintsy ny fampiresahana tamin'ireo namana samihafa, indrindra moa zany averimberiko ihany fa ny fandarantsika tahaka itony dia fandarana izay tsy maintsy hifampiresahana zany amin'ny antoko, satria dia ny antoko tiako Madagasikara no mamokatra ny fandarana ary tsy maintsy jerena ihany koa ny fomba ahafahana manantanteraka azy amin'ireo olombelona izay halodina an'izany fandarana izany. Ka ireo olom-boafidy ny antoko tiako Madagasikara manomboka amin'ireo solomavamboaka ny tena voakasika voalohany, satria izy ireo ihany koa dia mifanerasera ny vatana mivoaka, izy ireo ihany koa no mahazo ny vaovao izay mivatana eny anivon'ny fiarahamonina ary iantefany ny etaeta sy ny fitarainantsika isan'andro ary zany tokoa no voaray zany avy amin'ireo solomavamboaka ireo hoe tena tsy akopetraka mihitsy ny fahazom-baovao sy ny fitarainana izay avy any amin'ireo vahoaka isan'isany amboribory-tany ny distrika izay misy an'izy ireo. Dia rehefa nandinika ary, rehefa natao teo daholo ny atsanina rehetra ny amin'ny fampandehanana ara-teknika ny fandarantsika, dia nanapa-kevitra zany fa ho averina ny miara-manonja. Dia tamin'ity androany toy no safidiana, androany izay 5 ny volana oktobra moa zany amin'ity androany ity, zany manisa andro vitsivitsy tsika dia mandao atsika ny volana oktobra, dia anitsaka amin'izay tsika ny volana novambra izany. Dia aoriana novambra ny 12 volana desambra ny fifidianana kominaly zany, lisitra ny fidiana amin'io be ny tanàna miaraka amin'ny mpanolontsaina ho an'ny komuna izay sehatra moa zany ara-pifidianana na ny hoe fari-pifidianana izay hanatanterahana izany. Misy ny ambanivohitra, ambonivohitra, ny ambonivohitra mizara roa, misy ny ambonivohitra kategoria faharoa na sokajy faharoa, misy ny ambonivohitra sokajy manokana zany izay efa fantatry ny rehetra moa zany na sokajy voalohany zany. Dia misy ihany koa moa zany ny ambonivohitra izay tena manana sata manokana zany, Antananarivo renivohitra, Sainte-Marie, Nosy Belleville manana sata manokana zany. Dia 5 sy 900 ny komuna hiatrehana izany fifidianana izany. Ny fandaminana moa zany ho an'ireo solomavamboaka hiarika azy ity sy mpanao politika izay handray anjara amin'izany dia tsy maintsy ho tsinjaraina sy ho fantatsika rehetrarehetra eo ihany, fa dia misaotra tsika aloha zany tena makasitraka be mihitsy, satria ozintsika hoe aiza avereny hoe miresana reo faniry teneno ny zava-misy ary aiza daholo ireo solomavamboaka bokosy, aiza daholo ireo solomavamboaka mavitrika, aiza avokoa ireo solomavamboaka sa mahitsy ary tena tsy mitsokady ho an'ny antoko tiako Madagasikara, aiza ireo solomavamboaka izay lolaharana hatrany amin'ny fiarovana ny vahoaka, mitenena fa fotoana izao ary tokony hivondrona ny solomavamboaka tima reo fikambanana sy antoko politika rehetra, satria tena latsaka katerena ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao, sady potika ny fiarikaren'ny olombelona rehetra raha tsy resaka ny zava-misy ara-tsosialy amin'ny alalan'ny raso-jiro isika. Dia izany rehetrarehetra zany tsy raisina rendroy satria dia antanterina tany amin'izy ireo ny antsotsika isan'andro. Ka ny androany zany dia nisy fomba fiasa efa tany alohaloha tany tamintsika nanao miara-manonja rehefa zoma, dia ny solomavamboaka Toto Andriamampandry na député de gauche no miaraka antsika rehefa zoma
de safiditsika zany am'ty fanombohan'ny miara-manonja miverina ity zany ho député Todissoa Andriamampandry zay voafidy tetsy amin'ny boriboritany fahaenina no miaraka amitsika, hiaraka iresadresaka amiketo, anadiady amiketo, hizara ny vaovao ary hampafantatra atsika ny tsara ho fantatra ny amy zava-misy eto amy raharaham-pirenena zay efa tsy takona fenina intsony fa tena hoe tena efa raha fiarakodia ny resana azy zany de efa miraikitra tanteraka zany tsisy kodiarana ntsony am'ilay tena hoe enveloppe iny zany fa de efa zanto mipetraka fotsiny sisa le fiarakodia am'izao fotoana zao sady tsisy solika no maty ny batery ny jiro rehetrarehetra mampiodina amin'ny alina sy hafana mitaratra tsisy, tsy mandeha mazava ho azy araka zany ny contact tsy mahazo tsony ny demarera tsisy mandeha am'izay loniny de efa rodrodrotoka hatramin'ny hoe nde ataotsika ny rotule ny pivot ny ino tony silay bloc sy ny sisy tony zany tena fiarakodia mijoro hita fotsiny sisa fa tsy mandeha araky ny tokony izy sasarendrika ohatran'izay sisa le Madagasikara am'izao fotoana zao de voaka sy miditra ao anatin'ilay fiarakodia tsy mandeha zay zany le chauffeur sy le olona mivezivezy ao anatiny de ataotsika hoe kisarina mpitondra fanjakana de mbola mampanantena le olona mitazany ity vele tsy maintsy velo io ary tsy maintsy mandeha io kanefa ny zava-misy rehetrarehetra de tena hoe tsy tafahetsika ntsony le fiarakodia fa hitondra vahaolana am'izany anefitsika miaraka amin'ny antokotiko Madagasikara tary amin'ny filoha Marc Ravalomanana zany sy l'ekipa rehetrarehetra dia izany mbola ananatsika fanantenana mandrakariva eny ary député Todissoa miarabanao miarabanao faniry ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tena faly tena faly ao sy filoha Ravalomanana indray fa hiverina zany miara-manonjy zany ary mino fa faly ohatrana koa nareo vahoaka malagasy rehetrarehetra na eto an-tanindrazana zany ny any ampitan-dranomasina ary marina voalazan'ny faniry teo fa mangitaeta ny vahoaka hoe aloha verina le izy satria be da be ny tsao mandeha nivon'ny fiarahamonina am'izao fotoana zao be da be mampikaikaiky ny vahoaka am'izao fotoana zao marina fa ny kim ny mpitarika ny solom-bava-bahoaka dia efa tena hoe midiny fotony foana tena mahita ny zava-misy ny fitaraina ny vahoaka nazo ny vahoaka miezaka tena hoe mamaha ny olana na de tsy asany solom-bahoaka ary mamaha ny olana ifotony de miezaka zany tena hoe manao zay vita ny solom-bahoaka na de tsy asany azy zany fa hita kosa zany am'izao fotoana zao fa tena hoe tsy zaka ny vahoaka tsony ny fiainana ny onjam-piainana zaka ny vahoaka tsony zany hoe jiro tapaka lavo zany rano tapaka lavo zany zaka ny vahoaka tsony zany hoe vidim-piainana tena hoe miakatra zany zaka ny vahoaka tsony izany hoe na io vola tsy misy io ary ny frais ny sakafon'ny olona ao atokantrano tena zana fa misakafon'ny olona am'izao fotoana zao tena hoe mandady ny vahoaka ka tena nanapa-kevitra zany ny antokotima sy ny mpitarika rehetra hoe aleotsika asiny zany miara-manonjy zany averina zany miara-manonjy zany marina fa efa miresaka eny amin'ny radio tele maro isan-karaza ny gazety efa midiny fotony avy enevon'ny fiarahamonina fa de hoe aleo ampiana tosika zany mba hita mba hoeno sy re any ampotsotsofony ny mpitondra sy reo communauté international rehetrarehetra fa tena tsy mandeha tsony ny fiainana eto Madagasikara na fiainana ara-tsosialy io na fiainana ara-politika io na fiainana ara-toekarena io ny tsy fandriam-pahalemana rehetrarehetra zany de tsisy mandeha tsony ary marina ny teninao teo ohatry ny fiarakodia sisa le firenena sy le vahoaka ao aminy mitsoko anatina fiarakodia le vahoaka dia inona moa nita de efa tsisy motera tsony mihitsy tsisy tsony fa de eo le fiara zany de tsisy ninina fa dia mahonina le fiainana ao anatin'izay zay zany ny anisany hoe amerenana voalohany an'ity miara-manonjy ity zay pepieno ary ny MPS moa de fantatsika fa miparitaka sika manerana ny nosy de hoe aloha zany ho averina mba ho aza avetsika zany ny tena hoe zava-misy mahazo ny olona sy elana amin'ny tsao maro isan-karazany sy ahafahantsika mitondra ny fitaraina ny vahoaka ray zay ary ny faharoa farany zay namerena tsika azy dia fantatsika fa ho azy
ho avy ny fifidianana be da be resaka mandeha etsero io zany le tsao zay ahelin'ny mpitondra zay fanaony rehefa tahaka izao a izao ny ranona ianina ahoany zao a ianina ahoany zao a de zay zany mba hitsara mba hoe mifampitafatafitsika mizara ny vaovao rehetritsika satria raha tsiraza zao eto Antananarivo ary misy koa ny mifaritra maro any a fa reto Antananarivo moa zany tena hoe hita maso a eto tena ny monina eto no mipetraka dia fifidianana be ny tanàna zany dia manana ny mamaizy azy sy ny mpanotsena tanàna eto Antananarivo ity ny renivohitra Madagasikara ary zay mahazo an'izany a dia midika zavatra maro be ary manova zavatra no fakana an'izany ary amin'izao fotoana izao misy kandida fito izy ireo a dia tsorona amitsika mba ilana n'le ayatsika zany fa tite sao a ny kandida ny fanoerana ny kandida ny tima de raha ihany am'ireo fa ny enina ambony de avy amin'ny fitondrana daholo reo averitsika tsara mihitsy ny kandida ny fanoerana de raha ihany zay zany misitsika iray ihany ka zay indrindra matsy satria be da be ny olona miresaka na amin'ny tenanay na amin'ny olona rehetra na amin'ny pitarika hoe monsieur le député ianina ke hony ao anatin'ny fanoerana ihany ianina koa anatin'ny fanoerana fa fampinamana ihany de eto zany a dia izay no valitsika am'izao miara-manondro zao fa ny kandida ny fanoerana de raha ihany ary averina amitsika eto Antananarivo misy fito izy a fa ny enina ambony de ny fitondrana ny ao ambadiko reo zay zany tokony hitandrematsika zay fahalalana ny zava-marina zay a fa ireo zao raha resaka Antananarivo zany dia ny kandidatsika dia Tojo Ravalomanana ny mpanolotsainatsika dia areo anatin'ny tim ohatr'izay koa ny kandida rehetra manerana ny nosy mana ny kandida ny tim de reny ny tsika reny ny anatin'ny fanoerana mana kandida ny faisakina ihany keo satria misy kandida ny tim fa misy kandida ny faisakina fa natao faisakina ny tim dia reny zany a ny kandidatsika reny any ny kandida tokana na ny betana na ny mpanolotsaina zany a zay miaraka ao anatin'izay izay ngambany a ny fampidirana hoe inona ny antony ny amirenana ny miara-manotsa de noho ny fisiny ny fangirifirina zay tsakany vahoaka tsony am'izao fotoana zao a de mba afahantsika manamafy izany ho an'ny mpitondra hoe efa kofona nge ny vahoaka efa sipotra ny vahoaka am'izao fotoana zao a de apitatsika aminy zany a ary ataotsika tena avelibetsika tena any am-potitsofony mihitsy zany hoe zao no zava-misy a eto Madagasikara ary ny faharoa an'izay a dia afahantsika miatrika n'le fifidianana mba manazava ny saitsika sy ny politika sy ny tetika rehetra zany a afahantsika zany a malala ny tena zava-misy marina eto amin'ny tany sy ny firenena fampidirana iny a nentin'ny solomaboaka Tojoso Andriamampandry iny ny zava-misy tokoa député Tojoso zany de tena hoe mitosina amin'ny tany le vahoaka malagasy ary tsy mandeha amin'ny tongotra tsony satria ohatrany hoe tsy manana hery fa mandady amin'ny kibo sisa mba ahafahana zany a mamonjy toerana mba hakanaina kely fa rehefa mijery ianao am'izao fotoana zao tahaka ny tsy mahita ianao hoe io le situation io le zava-misy ara-tsosialy ny olona io le tena hoe tena fahampitehan'le firenena sy le vahoaka malagasy ohatrany tsy mahita mpitondra fanjakana miteny ianao amin'ny exécutif zany za aloha de tsy fantatry hoe ovina na eno an'le prime ministre lehibe ny gouvernement tafara ambany teny zay chef de l'administration fa tena mbola tsy naheno azy ako taorina ny resaka rano rehetra sy mifitokona ny etsero resako zay rehefa aveo amitsika fa iverenako lay teninao teo keto Antananarivo renivohitra fifidianana moa zany zao no mandeha am'izao fotoana zao ary anisany goavambe ny eto Antananarivo renivohitra zay manana kandida zany ny fanoerana dia Tojo Ravalomanana no kandida ny fanoerana tolotry ny atokotiky Madagasikara fa toana ny vondrona lehibe firaisakina sy ireo comité de soutien satria fantatra am'izao fotoana zao efa maro be ireo fikambanana sy antoko manohana ny kandida Tojo Ravalomanana député Tojoso rehefa avy tany aminao tany hoe boribory tany fahenina le tena salegy be tsara tare be mihitsy fa de tena hoe mivoaka ny olona teny amin'ny varavarakely teny andavarangana rehetrarehetra teny amin'ny lalana rehefa naharesina fantatra fa mandalo eto amin'ny boribory tany fahenina Tojo Ravalomanana ary hitokana accusé
taorinan'izay dia nandeha indray zany teny amin'ny boribory tany fahadimy teny any député fetra teny andray soroteny izay de niodina teny ampasapitsy ny rehetrarehetra teny dia fifaliana tanteraka no an'ireo vahoaka ny boribory tany fahadimy ary vita somatsara ny fitokanana an'le quartier général zany na hoe le trano zany zay handraisana an'ireo mpanohana sy ireo olona iasa sy ireo velom-panantenana fa any mitojo ny lakile Antananarivo renivohitra vita zay de nakany amin'ny boribory tany fahatelo dia tao amin'ny boribory tany faefatra tany amin'ny boribory tany faefatra zay tery-anamotana moa zany dia afaliana tena tsy mitratra indrindrandrindra vahoaka ny Nosy be iny zay mahatsiaro mandrakariva hoe ity toerana andehanan'ny Tojo Ravalomanana ty ane de ny ray no nanao an'ity ary nanome an'ity nanatsara ny lalana nanamboatra ny tsena ary niezaka mandrakariva ny kajy izany mba tena hoe anisan'ny oreriana Antananarivo sy anisan'ny fampivoarana ny fiarikarena sy ny famoahana ny vokatry ny tatsaha de nakaty amin'ny boribory tany fahatelo niaraka ny député feno zay nitety an'ireo elakelan-trano rehetrarehetra dia tonga tany amin'ny Macroberurika avy eo zany amin'ny quartier général de tam'ty androany ity député Tojoa avy mihitsy ny député Tojoa hitantsika miaraka amintsika eo de ilazan'ny ambiansa satria nandidina teny amin'ny tetezany be kirary tonga trany amin'ny fito amby enimpolo hektara ary moa zany le quartier général mba alefaso eo faly le sary hitan'ny mpanaraka atsika zany satria dia nisy ny fitokanana zany quartier général zany hatrany hatrany de eo ny filo nasionaly ny antokotiko Madagasikara Marc Ravalomanana am'izay fitokanana quartier général izay ary de manjay anjara fitenenana ny ben'ny tanàna Tojo Ravalomanana zay nilaza fa misy zany ny tena hoe QG central Soela zany zay hipetraka eny amin'ny Fobe eny Abelera aoriny ny fametrana satria mbola isy boribory tany ray zany hamarana an'le quartier général amin'ny arrondissement na hoe boribory tany enina raha pitso izy io any ny député Rastany mbola ho hitatsika eny ihany moa zany miendriky ny fandaram-potoana fa député Tojoa hitodika aminao ianao ny ambiansa satria nanomboka tany aminao le izy ny zavatra tadiavin'ny olona zao sy mampangetahetany olona satria ty Antananarivo renivohitra ity dia Madagasikara ray manontolo na ny monina eto na ny any an-dafy hoe tena Antananarivo anay zany ary tena hoe malagasy rehetra maharenivohitra azy nanahoana re ny fandraisan'ny olona any Tojo Ravalomanana teny amin'ny lalana ianao raha teo député teo foana nandritra n'izay déplacement na hoe fandehanana nataon'ny candidat Tojo Ravalomanana zay misoranao amin'ny fanontena fa tena mahaliana ny olona mihitsy zay hoe nanaona ny fisitriky ny olona ary marina ny kavolazanao fa tany amin'ny boribory tany fahenina no namakiray voalohany zany zany fitondrana azy zany satria zony zany mba mamaky candidat azy dia mampafantatra ny olona izy hoe ity izy de miresaka amin'ny vahoaka izy da metseny izy zony zany manatona ny tanora izy manatona ny mpivarotra tokantrano rehetrarehetra reny izy miramirana izy de zony zany ao anatin'le izy de mandeha anaty couloir rehetrarehetra ary io zany misy antony mifidy mijery composite jerevinao nke le zany zao le tany aminao soratra mihitsy tanjobeambony hoe Tojo Ravalomanana vitan'ny olona amina composé mihitsy le anarana sy le sary hitantsika am'zany le fitiavan'le olona any zany hoe Tojo Ravalomanana zay zanaky ny filoha Ravalomanana hitantsika fa tena hoe tomefy olona zay andanana ary gaga ny tena hoe tsisy olona tsony ary ve nefa ny fandroana dia tonga tampoka ny candidat Tojo Ravalomanana miaraka amin'ny filoha Ravalomanana zay isaona koa ny filoha Ravalomanana fa de teo foana izy zay manohana zany ary miaraka zany ao anatin'le izy de gaga ianao hoe atrany mbaparavarakely atsaizan'ny olona dia mikofakova tanana de miazakazaka izy de mananao selfie hoe Tojo Ravalomanana de tena hoe mahafinaritra hitanao zany hoe mila fanovana ny olona mila fanantenana ny olona ary eto zany de hoe tany amin'ny boribory tany fahenina moa zany io zany no namakilay ary io loha zany dia mahagaga ihany izy fa rehefa mamakilay miara-manonja de ny boribory tany fahenina foana no mamakilay no misy zavatra atao misy antony zany ao anatin'izay fa de tena hoe hitanao zany zany Tojo Ravalomanana zany hoe olona tena hoe manany maha izy azy olona afaka ifampiresahana
olona memian'ny vahoaka zany ary hita mihitsy hoe olona voataiza tao anatina resaka politika ary hita mihitsy hoe zanaka efa filoham-pirenena izy zanaka olona efa be ny tanàna izy a de ainy zany hoe manana kolotsaina politika zany tojo raha valy manao zany hainao zany hoe afa misy le olona tena niaina hoe inona ny fanao efa fatany daholo hoe inona ny filan'ny olona inona ny mararin'ny olona fa manamafy izy mijery ale contact amin'ny olona zany ny tena irainy ao anaty zay nge tsy zaka ny sasany izao fitondrany zao hoe ary ny seni zany a dia atsipy mihitsy ny teny ho an'ny seni ahoana fa misy resaka any hoe ahoana nareo manao an'izao ay ampisehoana eny lalàna tompoko samy may lalàntsika samy may mamaky teny aiza misy hoe tsy mahazo atao ny mamantatra ny tenany eny anivony vahoaka eny fotony ao anatin'le izy aiza ny lalàna an'izany fa za ampitahorinao ry zany fa zao ngeny tena ny olona zao efa tena hoe efa dodina ny olona anova ary zany kapitaly de Madagasikara zany Antananarivo zany ke tena potika tsisy mba izy azo tsony zao de hoe itsika ny farany gisa indrindra ny renivohitra eraka zao tontolo zao itsika ny farany hoe kapitaly maimbo indrindra maloto indrindra jerenao fa voavy indray mandeha ny orana indro rano efa ty amy kibo efa ty amy fe miasa ny sarety mamela drake zany ny kanalina tsy asina daholo lalana jereo nge efa mba vitavita ny azakazaka maintsy tefo mata fotsiny tefo maika hoe ho kandida misy kandida andrareo de tefo maika fotsiny izy de ho babinao am'zany fe de efa misena ny olona ny mpivarotra moina ny mpivarotra hoe soronareo na ena andravoangy io na ena kazomangy io na aiza io na aiza ahoana no soronareo eto ary vahoaka de efa miteny ho anareo mpivarotra soanareo no mivarotra fa tsy manao hoe didididiny be sandrika ke zao hoe de maninona nareo zany a mbola manao an'zany efa tsy zakan'ny olona hoa nijiry tapaka lava tena vo maika ame pira ny rano tapaka lava de aiza ry faniry de lavatrano feno ataonao zany ve ny solution lasa mempotra nge tsika ny olona ny virana efa mirosy hoe mila rano madio ny olona tonga isa tokantrano mila zany hoe elektricité ny olona atrany bavoa itsika ndray a lavatra tadio fa io lavatra io nge misy microbe nge io e ary io zavatra io nge ny mpizaran'ny olona zay manodikitana nge maloto ny olona nge mivezivezy amin'io hoe kapitalina nge ty e fa tsy hoe any ambanivohatra any de mbola malalaka mifanalavitra ny trano mifanirabodirindrina fa reto nge mifanakaiky daholo e de lavadrano ve no ataonao anatin'le izy de inona zany de iny ve no sotron'ny olona fa de ambony le voaka ve zany le solution mino zao fitondrana zao ary mampanaero de misy ale kandida ito Antananarivo zay tsy hanonona narana ao anatin'le izy fa de manaraka an'izay koa hoe anao an'le lavadrano ny voalohany aloha taiza anao hatram'izay tsy nanao asa sosialy mihitsy ho an'ny olona tsy manakaiky anao fa miavony ianao manao ny tenanao ho zavatra ianao sao anao vao mikropaka hoe mandehanao an'ity fa ilain'ny olona ny lavadrano ve no vaorana am'zao rano tapaka sy jiro tapaka zao hoe zay ngefa nanome sosikevitsika ty atao miara-manonjy e tsy faiza mitantany ny oranga fa rainareo ny tantany no mijery alavitra misy reny rano firy eto afaka trandratsika ho rano madio eau potable eto Madagasikara efa nazavana teto zany zao ny vokany tsy vitany hoe efa sairana ny olona zany a fa de tena hoe tena tsy nandrasotsona na le so fototra ary de tsotsomenao na ransotsona na idiovana na ny fahazavana zany de ao anatin'ny aizina ny vahoaka am'izao fotoana zao zay ny ivererantsika eto miara-manonja hoe kosy e andao ijoro andao vo maika azavena ny vahoaka andao tsika ijoro efa mijoro hatram'izay fa hoe andao averiny ity fa efa tena tsy lasa tsony a ny fandehan'ny fiainana am'izao fotoana zao iverina am'le fandehanao zay hoe ahoana zany io na atao amin'ny 6e arrondissement io na tena mbo manariny io na tena amy 5e arrondissement io na tena amin'ny 4e arrondissement io na ny 3e arrondissement io na premier arrondissement io zay vo teo zay vo vita teo na ny 2e arrondissement rapisy moa zany dia mino fa oatra zay koa tena hitanao zany le voaka hoe sahirana ny olona izay zany ny constatation hitan'ny monsieur le maire syndic nala helo izy ary ny teny nataony zany
kandida tojo raha valomana zay teniteny izy hoe aitsika manarina nyity aitsika no manatsara izao hoe zava-misy eto Antananarivo zao, ary fatatsika fa olona nianatra zany olona zany, mbola anatin'ny fahatanyrano zany, manana ny traikefa be da be zany, ary misy ekipa maro ao an-damosiny zany hoe tojo raha valomana zany afaka manarina nyty Antananarivo ty, afaka mampandrosana ty Antananarivo ty, ary zay de efa mbola tsy propagande ao fa de mametoky ny vahoaka hoe mifanohizantsika ny tolona, ny fametrahantsika an'izany tojo raha valomanana sy ny mpanotsena ny tanàna zany, ary tena tany renivohitra ihany fa manitana ny Madagasikara de matoa voafidy reny kandidati no be ny tanàna reny sy ny mpanolotsaina ny tanàna sy anatina faisakina dia olona efa voakolokolo reny ara-politika, olona manano maizy azy reny, olona mijery vahoaka reny, efa nandalo sivana maro reny, ka eto zany tsika de hoe reny mampandroso ny fotony ny fokotany zay misy atsika, ny quartier zay misy atsika, ary itsika zany de tokony tsy hembotra ntsony am'izao fotoana zao. Io zany tokony hoe vote sanction ho ataotsika vahoaka malagasy am'izao fitondrana zao, io fifidianana ho be ny tanàna io, ary indrindraindrindra hoa amasolo voaka voafidy eto tany renivohitra, indrindraindrindra ty tany renivohitra ity, farambolona sanatriny vava mba ho azo anatra zareo, inona moa vitany tena nandritry ny 5 taona zay indrindra mbala zao any ny bilan, inona ny vita fahampitehana jerevinareo reny detournement maro isan-karazany reny, zay hita zany jerevinareo hoe inona na karama mpiasa ao anatin'ny commune, ny foto-drafitrasa rehetrarehetra, inona no mandeha ny ambotaiazy mitohaka amy tentany, fa zany be ny tanàna zany de efa manana ny mpiara-miombinantoka maro afaka anampy azy rehefa tonga eo amin'ny toerana izy, ary tena hoe fatany zany ny olona zany, ny olona ny ambotaiazy zany, izy ny lakile atsika eto Antananarivo, ny resaka ara-tsosialy zany fatany tsara zany, resaka fandaminana ny tsena ainy tsara zany, resaka io éclairage publika maro isan-karazany io ainy tsara zany, ary olona afaka mifampiresaka amin'ny vatana amin'ny vahoaka zany be ny tanàna zay ho apetratsika eto Antananarivo renivohitra sy ny be ny tanàna rehetra sy ny mpanolotsaina manerana any Madagasikara. Fean'izany faniry de na de sera zany ny olona dia hitatsika fa tena hoe vao mita an'izany tojo raha valomanana zany sy ny filoha raha valomanana eny amin'ny arabe sy anaty couloir miazakazaka io, ary zava-dehibe faniry dia tsy hitany hoe ny tima ihany fa de be da be ny fikambanana maro, ary be da be ny any amin'ny atoko hafa zay efa makaty amitsika hoe efa tsy zaka ntsony ty, fa de aleo anohana zany hoe tojo raha valomanana sy zany hoe antoko tim zany zany ny olona rehetra zay nandalovana teto Antananarivo renivohitra, ary tsy laza-dajana io zany koa ny any amin'ny faritany maro isan-karazany, ka izany zany dia isika zany isika mpikambana rehetra de izao misy any olona, ary tsara zavanany zay faniry misy olona any misy kandida eo fito eto Antananarivo renivohitra, mbola verika ihany ty hoentsika ray ny kandida ny fanoerana dia kandida ny tim hitojo raha valomanana eto Antananarivo, ny ambiny anaken'ireo de kandida sy avy amin'ny mpitondra hicontrena ny tojo raha valomanana satria atahorana izany tojo raha valomanana zany sy atoko tim azo Antananarivo de atahorana mafy hoe rehefa tonga ao nge zany dia vita zavatra be da be de abaraky atsika rehefa tonga zany tojo raha valomanana zany de voatsipitsipina daholo zay nanao tsy mety rehetra sy ny kolokolo maro isan-karazany de matahotra daholo zany zay ninana tao zay nanao tsy mety ao anatin'izay ampy kosa zay, ary itsika zany de zao aza matahotra tsika am'izay mety hoe io nge monsieur le député liala-bato ndray no atahorana sao efa vonona am'izany tsika, efa nisy tsika efa hitatsika teo tamin'ny fifidianana solom-bavaboaka hitatsika ka mbanivaliny, fa raha de nisy aza ny ala-bato mba niena raha oharina tamin'ny taona lasa taloha satria efa hitatsika ny teknika ny taktika sy ny stratégie rehetra hiatsehana amin'izany, am'ty
de ezahantsika mihitsy ary zay no tanjona hitatsika fa dia naangalatra reo a efa hitatsika daholy izany hoe erovana ny safiditsika vahoaka zany ka de etanitsika mba hifidy daholy amin'io ary etantsika aza mitenitsika hoe zany misy olona koa zany miteny ary misy zany hoe langy todrara valomanany lany izy satria raha tambatra ny vato ny député ny tim zay fividrana faranteo teta revrenvohatra de lany izy mariny zany fa za mety heritra zatsika raha nao zany daholo tsika hoe tsy fidy fa ho lany izy de hijanona any atrasy zany tsika vao lafo fanange hoe de zareo no hifidy ny azy de eo tsika andraisana anatin'iza zay zany hoe tokony isika zay tsy nifidy zany a itsika zay mbola any mbola hoe mieritreritra de tokony tonga asaina daholy zany isika ao anatin'izay ka izany rehetra zany zany a dia tokony ho tsapatsika am'izao fotoana zao hoe votsy sanction a ny zavatra ataotsika ary tokony tsy ambambatsony isika fa dia hitolotra raha valomanana no matika ny pipetsy ny kandida ny tim no matsika ny pipetsy ary io dia fanoizantsika ny tolona mba ahafahantsika manohy ho any amin'ny tsara kokoa zany a ho an'ny vahoaka Antananarivo sy ny vahoaka malagasy amin'ny akapobe le inona zany député Todsoa zany a no ataon'ireo olona zay vonina hanoana ny candidat Tojo Ravalomanana satria efa mipetraka ny QG manantony izy ve zany makany QG a de asa manoratra anarana izy ve zany a misy fitaovana hoentiny ampahafantarana ny candidat ve ihany a sa misy asa mandeha be manko ny misy olona misitositona karapanondro sy karapifidianana ny ambadimbadika any fa ny any koa zany de sandisandaina zavatra ny rehetrarehetra any tsara aloha mampahafantatra atsika mbola vamitona meloan'ny fampelezan-kevitra zao fampahafantarana ny candidat ny programa manasa ny candidat sy fampijoroana fampivondronana reo komity mpanoana an'ilay candidat zany zay aloha zany mbola imasona am'izao fotoana zao mbola tsy ao anatin'ny fotoana fampelezan-kevitra ny am'le hoe fidiora ianina na fidiora ianina moa zany tsoatran'izany zany le asa miandry fa misy any angambany everina fa ny solo-mavooaka no tsara fipetraka hamaly an'izay ny amin'ny hoe de tafajoro ary nitokananareo quartier général de inona zany no ataon'ireo vahoaka maro be zany ho an'Antananarivo renivohitra zany a amin'ny fanatonana an'ireny quartier général reny a sy ny asa miandry azy tsara fipetraka le fatananao faniry le tam'le fitsidena moa zany zay ataon'ny candidat ho Antananarivo renivohitra dia sady fametrahana ny QG zany na hoe trano zany a io zany dia natokana zany a isaky ny arrondissement ary tsy raha ihany io a fa misy maromaro a ary reny QG reny zany dia ny dikany de hoe fanatonana akaiky ireo vahoaka mpifidy de ao zany a no maka ny information maro isan-karazany a maka ny ihany koa ny toromarika fa dia natokana mihitsy zany io a ho fifandraisana ary toerana koa ahafahana mandrindra ireo asa fanentanana zay tokony atao rehetra zany a ary ihany koa anatanterahana ny fanofanana maro isan-karazana ohatra hoe fanofanana reny délégué bureau de vote a fanofanana ny olona mametraka fisazy a fanofanana reny superviseur maro isan-karazana reny ity ho ataotsika mihitsy a tena hoe tsisy latsaka nandray ny olona zany a hoe na olona ray ary ka mifidy eo ho avadika traroany aminy tsy asitsika tsony am'ty satria efa be zay traikefa hitatsika rehefa misy solution ho hitatsika ny hoerovana zay safidy mibaoka zay de io zany a de ny QG zany de anisany a zay hoe fanofanana zay a sady fanentanana zany a reo olona rehetra zay mpitarika eo koa ny comité de soutien andraisana azy a dia mba tsy andanany alavitra zany a dia reny QG reny koa zany a no mandrindra ihany koa ny fitaovana rehetrarehetra zay ilaina na ny flyers io fanomezana ny olona zay a fandaminana ny portaporta rehetra tam'ty zany tena hoe tsara omana ny avaty amin'ny atoko tim zany a sy ny fanoherana ny atsehana n'zany hoe fifidianana ho be ny tanàna zay de zay zany a anisany ilaina an'le QG zany a amin'ny akapobea ny fanampin'izay koa zany a dia misy efa ekipa zany a responsable am'reny
QG reny reny zany dia gamondray ny olona reny a manana zava le candidat hoe iza le candidat ny programme nasany zay oeritreretana zany a ao anatin'zay zany de efa hita eo daholy a iza l'ekipa le mpanolotsaina ny tantanàna zay miaraka aminy zany a de anisany eo zany a am'izay a fotoana izay am'ty zany a dia misy koa ny QG lehibe zany a zay hitatsika zany a ao ampipelera iny zany a miaingo ata daholy zany a ny fandrindrana rehetra ny fandaminana rehetra zany a ny organisation rehetra zany zay atao a am'izay resaka QG zay zany a amin'ny akapobeany ao any koa zany a dia ahafahantsika zany a miandraikitra ny logistika rehetra zany a de ao anatiny ao zany hoe ny fandaminana rehetra zany de ao raha misy zany ny olona te alala hoe hoaisitsika rapitso ary afaka pitso amin'ny herinandro de eo amin'le QG zany a no manoro ny olona sy ny ale rehetra zany a ao anatin'izay ny candidat ihany koa zany dia misy fotoana izy mandalo am'reny QG isaky ny arrondissement reny a de ao izy mandray olona akoatrany izy tena hoe mitsoboka ifotony miaraka amin'ny voaka zay zany mahasamy hafa ity candidat ty a am'ireo candidat rehetra reo ity candidat n'Antananarivo renivohitra ty zany ary candidat ty amin'ny akapobeany dia efa zatra amin'ny fanerasera amin'ny olona tsy manavakavaka ary izy a tena hoe mieno an'le olona ary izy a olona afaka ifampiresahana ary olona tonga de mahita hoe vaolana ahafahana manatsara Antananarivo zay zany anisany hoe tena hoe teboka lehibe zany tombony ho anazy mihoatra noho ny candidat rehetra zany ao anatin'izay ary manarak'izay koa dia manana ekipa zany izy a manana an'izay a traika efa maro isan-karazana zany ny datany efa filoham-pirenena tombony be mihitsy zany efa fantany daholy hoe zao a ny fialan'ny olona zao ny famanan'ny olana zao ny tetika rehetra ahoana fomba firesaka amin'ny mpiara-miombinantoka maro isan-karazany a ary izy koa de olona manana an'izay a traika efa maro isan-karazan'izay a ao anatin'izay ka zay zany ilana an'le hoe QG maromaro zay nalefa aloha ty a mba ho fandaminana zany a sy fandraisana reo olona sy fandaminana rehetra zany ny olona sy ny fitaovana zany a amin'ny akapobe ya eny ary maraparantsika amin'ny député Todsoa zay eto amin'ny fandarantsika rehefa avy eo toy zakely ihany ny fandarana fa député Todsoa mialohany tena iresahantsika satria aloha mba handalo kely ny zava-misy tany boribory tamin'ny fahenina tany anisanao ihany misy mivoivoy kely madinidinika am'izao fotoana zao asana mitsapatsapa asana manomboka raiky tahotra asana mahita fa tena hoe fa tena tsy tanatsony le tojo ravalomanana de tena efa miandro sarana de misy mivoivoy kely madinidinika any ambadika any disqualification ony sinsisa aloha mba anotanitsika ny député Todsoa satria mety manetikitika antsika isatokatrano zany inona marina moa zany resaka disqualification hoe ho disqualifiena voivoy izy netserio zany député Todsoa fatahorana io hoe fatahorana no lehibe indrindra amin'ry zareo hoe satria fatany fa aty amin'ny tokotima ny hery indrindra eo am'izany hoe Antananarivo renivohitra hitan'izany ry zareo nge reo candidat reo misara vola amin'ny olona rehefa mba iseho vahoaka raha misy ary a fa tena fitsy ny olona ary tsorona amitsika fa misy ary ao anatin'ny ekipa atsika hoe ndana de ekeo de mba eny hoe zavatra tokoany ihany misy zany a fa sao tsika vahoaka koa na tsika pikatroka de tezitra hoe raha nahono to nakatsy raha nahono nakatsy tetika daholy zany afatsika mandray ny information sy ny zavatra taony de mitatra reo ekipa efa andreo fa miry fa tena matahotra torakovitra mihitsy an'izany hoe tojo ravalomana zany de mitady anao copie-coller sy zavatra taony nefa tsy mazaka olona fa ny atsika tsy zandaina vola fa le fitiava vatanyndraza fa zay zany disqualification zany fa efa nyresahako anao teo aiza amin'ny lalàna zany aseho hoe ny fomba fanatonana vahoaka ve de lazaina fa adisqualifie anao ianao ange tonga ange izy de tonga tampoka de miazakazaka ny olona manaraka azy eloka ave zany ota ave zany aizany lalàna misy an'izany hoe rehefa manaraka aminao le vahoaka na irisaka am'le vahoaka ianao
ampafantatra ny tenanao anao ijeran'le mararo vahoaka atsy le tsena atsy le laranapotika atsy le lavadrano tsy vita atsy le tambary totofana atsy le bassin tsy vita atsy dina amin'ny dirany disqualification zany anao ary anao vo tonga le olona zany hoe tonjona valomanana sy miflora valomanana zany miazakazaka ho ny olona itsofan'olona mozika any ary ajanona itsofan'olona mozika reny fitiavan'olona tompo reny reny itsoka sy fle reny ny olona mividy na amin'ny papampo reny ngazonao ferana amin'ny fitiavan'ny olona volan'ny olona ny lany de ielako ny olona ianao nga namin'ny volanao nga no nangalariny misy tonga de manoratra ka fitiavan'ny olona reny chiffre 4 amin'ny taratasy de misy de gaga de gaga atrany am'zay masisasakema gaga ianao hoe polo de totoda valo de hoe fa tahiny fa atao nisy ihany hafa misy na le sary na le pozy le zay nanao antony zay nanao antony itao zany le fitiavan'le olona alohan'ny olona zany a zara fa misakafo fa lohany manao le t-shirt hoe tojo ravalomanana le fitiavan'ny olona le ravalomanana mola hafa aty zakandreo mihitsy le ary efa fatany hoe tena tsy ho voasakana tsony ty zay indrindra de atao daholo zay tsy ho voasakanareo tsony io efa fandaran'andriamanitra io zay mazava be zay ary ny voaka akory tsy adala ary tady io fa zay vo zay lany ny moaka no tendran'andriamanitra ary efa hita taratra ngingy zao hoe mba zay vo mitarika olona ngia reo mba jereny na izara vola eo roan'ny olona fotsiny ohatsy mivola efa fantatry ny olona zany ary zany de efa azavena anatina fiaramonina adala tompo reny raiso hoano fa fantatry ny olona hoe izy reo olona eo efa fanta averika any ty isy fantatry reo enina candidat eto Antananarivo reo de avy amin'ny fitondrana ihany raiso de hoano fa fantatsika tena olona ty tandrazana tsy nivadika tamin'ny tolona tsy nivadika tamin'ny etaetabaoka de fantatrareo zany hoe iza le olona de ny candidat ny team de tojo ravalomanana ary tsy izy ihany fa ny candidat ny team rehetra manerana ny Madagasikara sy ao anatin'ny fiaisakiny mbola sy fotoanany propagande zao fa itiako amarana n'izay teny tsitsitsaka zany dia ozy aho hoe zany tojo ravalomanana zany dia olon'andriamanitra zany miasaka am'izany ianao de gaga hoe tena tsotra farana zay tsotra tena mieno mahalala ny fahasaranantsika eto Antananarivo renivohitra manana ny lakile zany zany ny tena nareo an'izany za solom-bavambaoaka ary olona tsy tsanambaka anareo olona tsy hinana ny atsembohanareo olona tsy ampitombo ny etranareo nahitra trano na etrany io nahitra inona fa izao ke nampitombona daholo fanire asy nahitra daholo nahitrako sohatra amina etrana alika mivovo taiza nisan'izany raha sy kiraro mandeha mafy am'izao fanjakan'izao zany zany venao ataonao ny olona efa mihinany tsy fihinany ny etra nefa ampitombona nefa le vola azo amin'ny etrika le miditra amin'ny etra tokony anasaovanao le fokotany anatsaranao le fokotany ka io zany a dia tokony eritreritra tsara sika ao anatin'izay ary za mino fa efa misaina ny vahoaka eto Madagasikara ny vahoaka eto Antananarivo tsika nivony Madagasikara fa de osa hoe ho avaditsika ny petsy andro irahina daholo tsika am'ty indray makitsy ka de tena hoe ekrazetsika zany skôro zany a ataotsika tena faran'zay tataka zany mba ho fantatry ny mpitondra ary mba ho fantatry eto mpitondra fanjakana sy le mpitantana ny komina teo aloha fa tena hoe tsy netiny zavatra trano ataony lasa tena hoe vahoaka nandady ny vahoaka eto Antananarivo zay vahoaka malagasy reo ary tsy mendrika ny sazany vahoaka an'Antananarivo izao loto sy aizina sy tsy fisiany-rano tsy fisiany fandriampahalemana fampitendry fodratrasa misy eto Antananarivo renivohitra izao eny ary de misaotra ny député Tojotsika am'izay teny fanentanana faraparany sy mahabe fanantenana zany mbola ho azavainay amitsika io hoe fanovana fanantenana zay voiziny larana fa efatra tojo ravalomanana io fa amaralana ny fivahiniana ny député Tojo eto amitsika eto de misy apahatsary vitsivitsy reto zay ho alefa mifaly teknisiana amitsika rehefa aveo
ny asa nataony député Toditsoa tetsy amin'ny boribory tamin'ny fahenina de député Toditsoa ihany moa zany io resadresaka amintsika hoe inona daholo reto asa ara-tsosialy reto tonga de alefa soaritson sary faly sy itsika député Toditsoa tonga de avy hatrany mahita zao tonga de ny association ny andraina zao ny hita ya ny association zany a dia miara-miasa kaiky amiko a de nisy zany ny sortie de promotion zay natao zany amin'ny fanofanana teny anglisy a zay 6 volana dia nisy moa zany a ny attestation zay nozaraina zay mahay miampona ho an'ny zanaka Ambohimanarina na iza na iza de hitantsika eo kaiky moa zany tao madame Sarika zay io a ry atsesany lava vola zay mpampianatra zay tonga eto izy ny nanao vacances ray volana sy tapany a dia anisany teo a fa dia hodina izy a zay ny tenako zany a no nandefa azy tany États-Unis rehefa miasa any izy a amin'izao fotoana zao de rehefa tonga eto izy zany a de izy no mampanao ny fanadinana amin'ireo ankizy zay nanao fanafana mamepona ny polykopy a mamepona ka tao anatin'izay satria faratsika fa zany teny anglisy zany a raha tiatsika zany hivoatra sy hivoatra ny amin'ny sisetry ny asa maro isan-karazany a de ilaina zay teny anglisy zay a ka mbola toizana foana zany zay na teny anglisy io na teny allemand na teny frantsay na ny informatika de mahay mampona zany a ho an'ny zanaka Ambohimanarina manarak'izay koa dia misy asa sosialy hafa kokoa zany ao a zay nataontsika zany a tamin'ity volan'ity a io kokoa zany a dia fantatsika teny amin'ny kianjan'ny Toditsoa ny nosy be izay vola zay mbola fokotana tao Ambohimanarina hitantsika zao vahoaka maro be zao zany a fa dia omby anankiroa sy ondry be valo zany no zaraina hitantsika reo zany a le omby anankiroa zay mahafatsika hoe tsika olony sosialy de reo tsika zany a ondry anankivalo zay ngeza de ngeza omena an'ireo nanao zany a ny lalao raha famarana ary tena moa de mijery ny tanora lalandava ao anatin'izay ary tsy misaraka ny tanora ao anatin'izay ary fantatsika zany a fa dia tena dia miosina amin'ny vahoaka ary miara amin'ny lalao mihitsy a amin'ireo tanora eo ary tsy maintsy ampiana ny tanora mba tsy ho any amin'ny zava-matomelona fa tia misehatry ny sport hitantsika mitolatsofo zany kiandro zany ary vahoaka amanarivo ny amanarivo ny faniry a no miaraka amintsika zany a ao anatin'izany ary hetotra dia tiana ho amafisina fa na dia fotoana ino na fotoana ino io a fa na tsy propagande io na propagande io na ino io de mitohy foana zany asa sosialy a ataontsika eny amin'ny boriboritany fahaenina izany zay ngamba ny ambangivango ny faniry a am'izay asa sosialy zay eny ary député Toditsoa tena isaorana ianao zany a rehefa avy niaraka tamin'ny candidat Tojo Ravalomanana teny amin'ny boribory tamin'ny voalohany a de nitokana n'ilay quartier général accusé de tonga eto amin'ny fandarantsika zany a aza misaraka aminay isan'andro isan'andro a manomboka amin'ny ray ora zany de amin'ny tambajotra sosialy amin'ny alalan'ny FB ihany koa zany hanarahantsika ny fandarana dia tahaka izay ihany koa ny YouTube zany a efa nesy hiakatra eto amin'ny fandarantsika reo solombavamboaka zay misehatra amin'ireo disika maro zay nalany azy zany fa de akasana aloha député Toditsoa de tena isaorana ianao afaka anjara ny vaovao rehetra sy ny fomba fijerinao zava-misy ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny ya dia mankasitraka atsika rehetra zany a amin'izay fandarana miara-manondro zay zany fa dia verina amin'ny laona izy a mankasitraka atsika tany amin'ny boriboritany rehetra zay nandalovan'ny Flora Valomanana sy ny candidat bentanana Tojo Ravalomanana miaraka amin'ireo mpanolotsaina maro isan-karazany sy miaraka amin'ireo solombavamboaka fa tena nafa-po ny fahatongavanareo maro ao tao anatin'izay a na ny teny an-tsena iny na teny an-dalana na tany anaty bus zany a dia voaporofy androany zany a fa tena hoe nafinaritra ary tena manana velom-bolo daholo tsika ary mino sy manantena fa dia hopetsaka koa tsika rapitso any amin'ny 2e arrondissement zany a ao anatin'izay fa dia mirary sosiny tsara ho atsika rehetra dia ny amanako ny teniko a dia hoy izy hoe raha tiatsika hiatananarivo a ho mendrika raha tiatsika Antananarivo ho modely dia Antananarivo feno fahatsarana rehefa Tojo Ravalomanana no lasa ho ben'ny tanàna. Misaotra tompolahy, mankasitraka tompovavy. Ya de manome lalana ny député Toditsoa tsika tamadikato moa zany satria député Toditsoa mbola hanatanteraka ny adidy aman'andraikitra samy hafa mampanabe azy
dia isaorantsika izy a nitondra ny fanentanana ny vaovao ny fanadihadiana teto amin'ny fandaharantsika zany. Tsika tsy tazona ela satria ny antony dia mbola marobe ireo fandaminana ny fandaharam-potoana eto amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra. Isaorako ny radio Mada ny modulation de fréquence 100.valo mégahertz no andraisantsika ny radio Mada anova kopakopa-tanana ry Malala ry Nomsa any ambony ao amin'ny radio Mada zany manodina fandaharantsika zany. Mbola resahantsika rehefa tonga ny fotoana ny amin'ny hoe inona sy inona moa zany reo fanarenana n'Antananarivo maika izay hoentin'ny Tojo Ravalomanana satria dia araky ny nambarany androany teny amin'ny boribory tamin'ny voalohany de hoe mbola fametrahantsika n'ireo quartier général aloha zany na QG no napetraka zany dia fametrapetrahana zany amin'ireo olombelona hanodina zany QG zany ireo rafitra hanodina amin'ny fampielezan-kevitra, ireo rafitra zay ao anatin'ny komity mpanohana amin'ny Tojo Ravalomanana zany. Fa ho avy amin'izay zany ny fizarana n'ireo programan'asa zay hoentiny eto Antananarivo renivohitra de tena mahaliana ny rehetra zany satria hoe ahoana tokoa moa zany fanarenana Antananarivo renivohitra zany. Ohatrohatran' zao zava-misy zao fa somary hoe tsy de tena hoe anaty antsana lay tranga tany amin'ny indy atoko hoe tany amin'ny 7 fito amby 7 enina amby 7,700 tany hoany zany fa rehefa tonga Filomarka Ravalomanana 7,700 de tonga de nametraka an'le aza matahotra amin'ny fotsiny any. Fa efa vonona ary miaraka amintsika ireo programan'asa samihafa zay hanarenantsika ny Antananarivo ity. Fa vita amin'ny Filomarka Ravalomanana zany no nitondra an'le Antananarivo tamin'ny sehatra ngeza be zay nigagan' zao tontolo zao ny amin'ny hoe tena mendrika ho capital tokoa lay Antananarivo renivohitra zany. De izay fomba fiasa izay vision fomba fijery zay ireo tetikasa maro samihafa zay nivolavolaina ao anatin'ireo programan'asa lehibe zany ho tambatry ao anatin'ilay farana hoe fanarenana n'Antananarivo renivohitra no voizin'ny Filomarka Ravalomanana nampitaina ty amin'ny Tojo Ravalomanana zany. Ireo zany no ambara amintsika tsy ho ela. De rehefa mivoaka zay satria tsika moa zany tsy mbola manana ambara aloha zany zao raha tsy efa mivoaka le izy, de rehefa mivoaka le izy dia arakaraka ny fanazavana entin'ny candidat Tojo Ravalomanana zay miaraka amin'ireo mpanolontsaina 20 miaraka aminy de ho tateritsika atao anatin'ny fandarina avokoa zany rehetrarehetra zany. Inona no fanambo momba ny lalana, ahoana ny atao hanesorana ny embouteillage, ahoana ny tetika nadiovana ny tanàna ka ahafahana mife amin'io zordira tsy fakahitana io, ahoana ny anadiovana ny lakan-drano, ahoana ihany koa no ahafahana manatsara ny lalana eto Antananarivo renivohitra manisy an'ireo lakan-drano samihafa ahafahana mampikoriana ny rano, ary ahoana no ahafahana misoroka ny mahatondra drano an'Antananarivo rehefa tonga ny vanim-potoana ny fahavaratra, ahoana no hanatsarana an'ireo toeram-pitsangatsanganana maro samihafa eto Antananarivo renivohitra sy ny sisa na de efa nahitahita kely ihany ary sombotsombony zay efa natsiditsidika kely tamin'izany fotoana androzany ny amin'ny hoe tena manana vina lehibe ho an'ity Antananarivo renivohitra ity ny Filomarka Ravalomanana. De mino isika fa tsy maintsy misy ny tena fampahafantarana izany amin'ny fomba ofisialy de tateritsika satria zany no antom-pisin'ny ty fandaharantsika ity hampahafantatra izany ho an'ny vahoaka malagasy satria dia betsaka amin'ireo vahoaka zay tsy poniny eto Antananarivo renivohitra fa ivelana Antananarivo renivohitra no tena miandrandra mafy ny fanarenana n'Antananarivo renivohitra, miandrandra mafy ny fahatsarana Antananarivo renivohitra, miandrandra mafy amin'izany hoe tena hilahatra ho anisan'ireo capital na renivohitra anisan'ny tena ho tsara tere, madio rivotra, mateonina, tsara lalana ary tsy ahitana rano maloto sy rano miandrona etsoeto zany Antananarivo renivohitra zany. Nahoana ny tsy afaka anatenan'izany itsika, azotsika antenaina tsara zany satria vita n'Andriamatoa Marka Ravalomanana no nametraka izany, ary mbola holovaintsika amin'izao fotoana izao ny atsara ny lalana zay nambary ny Filomarka Ravalomanana fonisy be ny tanàna tamin'ny fotoan'andro io hitantsika manodidina amin'ny Mahamasina io zany. Ny fanokana an-dalana sy ny fanokafana lalana ny ainga taty Anosibe, ny azo an'Anosizato, ny odina taty Andotapenaka, ny azo an'Akazimanga, atao madinika, Andavamamba, izany rehetrarehetra zany ezaka nataon'ny Filomarka Ravalomanana. Iny Analamahitsy miakatra iny, Andrano Bevavy iny,
miodana makany mahazo, midina makaty akadindramamy, nantsana pasapito, nataony Marc Ravalomanana zany. Na de mifandray amin'ny lalam-pirenena faharoa aza, de misy fandraisana ndraikitra nyraisin'ny commune tamin'ny fotoanandro ny tantanana an'izany commune izany. Ka zay raha fiposainan'izay, zay fotom-posainan'izay, tia hanatsara zavatra, tia ame fanovana sy fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy mimpon'ny arivo zay zany rehetrarehetra zany no anisany tena ananana toko sy antoka fa tena Tojo Ravalomanana no mahavita izany am'ireo zay mijoro sy milahatra eto Antananarivo renivohitra. Eny ary de tsy afaka hitazona aloha zany tsika satria mbola ao anatin'ny fandarana fotsiny tsika androany, fa isan'andro tsika manomboka am'ray ora eo dia hiara-dalana foana zany amin'ny fandarantsika, de efa ampomaniko anao sahady zany isesy ireo solombavamboaka ary mety misy nge vahiny zay hafa hivahiny eto amin'ny fandarantsika, de ho raisitsika tanandroa izy ireny, de hitondra ny hevitra sy ny vaovao maro samihafa fa de akahirezintsika rehetrarehetra, tsika zay tena ketraka, tsika zay tena trotraka am'izao fotoana zao, satria naharainy tenako ny aminy hoe zay nge aty faniry, de tena adiny 7 ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo renivohitra tompoko misy zany, adiny 3 maraina, adiny 3 atoandro, adiny 3 arivo. Amin'ny alina samy matory moa zany de efa tsy kotiana tsony fa manararaotra manapaka ny tompon'ny interrupteur any am'izay misy azy any, de efa tsy kotiana tsony iny, fa any amin'ny lelera zany zay mba hahafahana miasa sy mivezivezy ny kotiana dia adiny 3 ao anatin'izay maraina atoandro hariva zay. Ny fahazona rano moa zany de efa io sisany qualité an'ilay fanjakana zay manao an'ilay hoe tena hoe tsy maintsy mandroso. Tato moa zany tsika tsy maheno tsony an'le hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso, satria raha ohatra ka rano aterina amin'ny bombonina de voafetra ihany koa le bidon ahazona an'le rano isa-tokantrano, de zany efa Madagasikara tsy maintsy mandroso zany, efa tsisy zany, efa tena Madagasikara mempo zany. Aiza moko sokatra faran'izay mandeha miadana ary moa tsy hita eto Antananarivo renivohitra ery Tsimbazaza, sokatra faran'izay mandeha miadana. Ka ahoana no isin'ny zavatra zay heverina fa tena hoe ahafahana mifampitsenjo mandeha mafy eny anivon'ny fiarahamonina ary tonga any amin'ny isa-tokantrano, tena tsy voafehy zany. De mino ahako fa isika Antananarivo renivohitra olona afaka misaina, isika any amin'ny faritra rehetrarehetra, isika any amin'ny distrika commune rehetrarehetra de afaka mandinika lalany amin'ny hoe ity zava-misy ity dia tsy azo atao tsony ny amin'ny hoe safosafona bangobangona fotsiny am'izao na lalalovana fotsiny am'izao ny amin'ny hoe ka atahoana ara moa fa tsy mora no manao zavatra, ka atahoana ara moa fa ny tsisy ny anatra hitatana tany Akibondrano fa eny an-dalana eny manarina tsia. Tsy azo atao ohatran'izany safosafona ohatran'izany tsony tsy, satria efa ny aity ho rainy manonja. Lay zo isambatan'olona tena mba mendrika hisasa hivoky ny trano, lay zo isambatan'olona mba mendrika hisotro rano raha mangateta, lay zo isambatan'olona mba mendrika ny hanao akanjo madio sasana amin'ny rano, lay zo isambatan'olona zay mba mendrika kely handro sakafo amin'ny rano madio, no lasa tsy mihodina araky ny tokony izy tsony am'izao fotoana zao. De ahoana ny mbola nafisafonana zany resaka zany? De isy laza ve fa raha misy olona mitaky an'izany zony zany dia ampangay no mpanakorotana, de iza mpanakorotana? Lay fitondram-panjakana zay tsy mahita vahaolana tsony ampisotrihana sy ampisotrahana ny zoan'ireo vahoaka ve sa ireo vahoaka zay mba miandrandra sy mitaky ny zoany, voalaza ny lalam-panorenana zany. Petratsika amin'ny fanontaniana aloza zay nivin'ny fanafotoana, fa aleo tsy miteny be tsony anatra ho an'ny rehetra zay meritrehitra fa hitondra fanjakana zao zava-misy zao, hoe tsy arakaraky ny zavatra ambaran'le olona anie ny fomba hitantanany an'le firenena, tsy izay mihitsy ny zava-misy, tsy izay mihitsy ny zava-misy, tsy arakarak' izany fa tena miborika mihitsy any amin'ny tsy alehana izy ka zay ny ananatsika fanovana sy fanantenana fa tena hiarina Antananarivo, hiarina ty Madagasikara ty, ary azo ampiarina any amin'ny commune rehetrarehetra zany filamatra lehibe neto ny Tojo Ravalomanana zany. Tsy aloha zany any amin'ny commune Ambohidratrimo misy anay de tena voizana mihitsy zany fanovana zany zay neto ny Tojo Ravalomanana, satria ny any ihany koa de vahoaka mangetahetana zany fanovana zany ary anantena mandrakariva.
fa tena ho avy lay maraina zany ahafana mivoaka ao anatin'izao tena fahatra na lalina fahapo tena ary tena hoe trosona amin'ny tany mivoaka malagasy izao. Dia akasatsika namana faly sy namana atsika ry Joso amin'ny lafin'ny teknika eo nampifandraitsika isa-tokantrano, ny namana any amin'ny radio Mada, reo mpiara-miasa amintsika rehetra any amin'ny faritra zay anefa nyity fandarany ity hitondra loha hevitra tsika isan'andro amin'izay aorianany androany zany hoe manomboka amin'ny latsinainy fa ny androany aloha zany de faranatsika teo iny de amin'ny herinandro amin'izay tsika manao misimisy ampiomaniko anao ho avy eo re solombavam-baoaka olombeo fiditsika ionevany antokotiko Madagasikara de hitondra loha hevitra tsika satria maro be ny zavatra tokony resahana maro be mihitsy ny zavatra tokony resahana ho an'ny eto Madagasikara zany satria dia akoatran'ny raha raha-pifidianana misy raha raha-pirenena tsy azo lalovana ihany koa zany tsy maintsy hitondrantsika fanazavana mba tsy ho tompotra amin'io mba tena ho vahoaka mandinika mahafantatra ny zava-misy atao anatin'ny fireneny ny vahoaka malagasy de ho tanteriko amintsika zany amin'ny fandarantsika indray hiverina indray hoy nanomboka androany ary manomboka ho raisitsika amin'ny alatsinainy ho avy izao mametraka amin'ny veloma ary finatra ho antsika rehetra ary dia manaova faran'ny herinandro mahafinatra rapitso de efa isy mifandaram-potoana miaraka ny kandidaty Ojo Ravalomanana nalarana faefatra eto Antananarivo renivohitra ary fanomanana fanokafana lay quartier général indray zany ho an'ny boriboritany faharoa dia samy manaraka tsara tsika ny fizaram-bavao iny amin'ny tambajotra sosialy amin'ny onjam-peo amin'ny fahitalavitra amin'izany hetsika zay ataon'ny kandida larina faefatra fametrahana an'ireo foibe mpibaikony ny fampielezan-kevitra zay manko ny dikan'ny quartier général amin'ny teny malagasy foibe mpibaikony ny fampielezan-kevitra ny amin'ny boriboritany faharoa isan'ny député Randrianasoa Stanislas. Makasitraka tompokolahy makatelina tompovavy ho an'ny amin'ny alatsinainy indray amezako fotoananao fa ny Razafy Manantany no nanolotra sy niary nanentana izany de soarako ny député Tojosoa Andriamampandry niaraka tamintsika teo. Makasitraka tompoko.